Ny commune ambanivohitra Tanambe, distrika Amparafaravola, faritra loatra Mangoro indray no nanatanterahany ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny fiofanana FAOB ho an'ireo tantsaha-mpamokatra ny 1 Jolay 2024 nandritra ny tsenabean'ny tantsaha natao tany antoerana. Tanambe izay manana lemaka voazary 705,000 hektara ary nampiakatra vary akotry 404 alina taona tamin'ny tompambolena 420 tanjona ny fampitomboana sy fanatsarana ny vokatra ahatrarana ny fahavitantena ara-tsakafo araka ny vina napetraky ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina ary mifandrindra amin'ny fanovana ny famokarana eto Madagasikara. Ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana moa amin'izao fotoana izao dia manao ny diabe ny famokarana tety faritra rehetrarehetra misy eto Madagasikara. Anisany efa nisitraka an'izany ny faritra loatra Mangoro izay nataontsika tany amin'ny distrikana Moramanga izy atao amin'ny commune rurale ny Ampasipotsigara fa nararotinay mihitsy ity tsenaben'ny mpamboly eto amin'ny commune rurale ny Tanambe ity satria raha ny famokarana no resahana mahasopitra Madagasikara ny aloatra Mangoro dia ny distrikana Amparafaravola ary eto amin'ity faritra Tanambe ity ny tena ahitana velaran-tany ngeza dia ngezaka izay indrindra no natonga anay nanararoatra nampanao izao fiofahana izao mba ho azon'ny olona ny foto-kevitra izay hoentin'ny ministera ampitomboana ny velitenan'ireo tantsaha sy ampitombo ny vokatra eny am-pelantanana. Loha hevitra telo no navotra tao anatin'ny fiofanana nahitana ny teknika mpifomy fozaha izay mikendry ny fiahiana ara-tsakafo sy ny fanjarian-tsakafo ary miaro ny tontolo iainana. Ao anatin'ny fampiarana ny teknika mpifomy fozaha tanety mila rakotra antsika. Le tanitsika le remaka zato enina iny zany mila rakofantsika izy. Ndao resantsika hoe fa maninona ny rakofana. Tsika zao amin'izao mafana ny masoandro manahoana ny vatantsika. Tsemboka antsika. Ohatran'izany mihitsy koa ny tany. Rehefa ohatra ka tamy avany ny masoandro dia tsemboka koa io tany io dia lasa entona zany ny rano aminazy. Rehefa maina ny tany nefa manahoana ny fakan'ny zava-maniry eo lasa maina koa dia tsy mahatratra an'ilay tanjontsika hoe tany kely dia azoana mamelona fianakaviana dia apitsika zany ilay tany mba ahafahany hiazona an'ilay amandona dia izay ny antony ampiasantsika an'ilay rakotra. Ny fiofanana ny teknika papri mifototra amin'ny vary andrano ary azahoana tahambokatra hatrany amin'ny 5 taona isaky ny hektara. Narahan'ny fiofanana fiompiana akoholahy izay mampidi-bola betsaka tokoa ary teo ihany koa ny fampahafantarana ny FDA tahirim-bola ho amin'ny fampandrosoana. Fiofanana akoho no tena naninana amin'ny tahirim-bola. Zany hoe le tombontsoa amin'le fidiram-bola zany no tena bebe koa fa mbola le manao fombakazana ireny fa mbola tsy nanaraka teknika. Zao za tapa-kevitra zao anaraka ny fiofanana no taratsy. Sotra betsaka ny ministeran'ny fambolena sy ny fanjakana ny karakara ty fahafiompanana ty fa tena tombontsoa zato isan-jato ho an'ny tantsaha ty zavatra natao ty. Ankoatra ny fiofanana mivantana dia afaka nitsidika ny trano eva misy ny fanehoana ny diabean'ny famokarana ireo lina. Ensemble, transformons le secteur agricole.